dia amaky ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny baibolitsika Salamo 4:1 ary ny andininy 30. Dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:1 ary ny andininy 30. Dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Halleluja. Averina. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Halleluja. Azan'ny apôstôly toko 7 ary ny andininy 7. Misy tena mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, koa mibeba ianareo ary miova amonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Halleluja. Androany takariva ity dia tonga amintsika indray ny tenin'Andriamanitra, te haniraka ny fanahiny eo aminao Jesosy, te haniraka ny fanahiny ao amin'ny fonao izy, eo amin'ny fiainanao, ao amin'ny tokantranonao, eto amin'ny fiangonantsika, ka raha mety ianao dia ho tanteran'Andriamanitra izany. Zavatra anankiroa no voalazan'ny tenin'Andriamanitra: maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy. Ny fanahin'Andriamanitra ry havana dia afaka mahary. Be dia be ny asan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra mampiaiky. Rehefa ho avy izy dia ampiaiky izao tontolo izao, ny famarinana, ny fitsarana. Ny fanan'Andriamanitra dia misy tenin'Andriamanitra zay hoe zay taria ny fanahy masin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra dia be dia be, fa ho tanteran'Andriamanitra aminao daholo ny izany rehetra izany. Fa ny zavatra ho resantsika dia Salamo 4:1 andininy 30. Maniraka ny fanahy ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ry zanak'Andriamanitra zay tonga eto, tena sarobidy amin'Andriamanitra ny fisinao. Ary na dia zao fahatongavanao manompo an'Andriamanitra eto zao sarobidy amin'Andriamanitra. Samy manana ny andraikitra antsika rehetra. Ao ny mitendry, ao ny mampianatra, ao ny mitondra mambavaka. Ho anao zay tsy manana andraikitra mivantana, aza malahelo zany anao fa ny andraikitra anao ny tena isan'ny goavana indrindra dia ny mitondra mambavaka. Aleo mba anao aleloia isika. Mbola zavatra sarotra be ny amola volana ny mpanota ampifokasigara ampisotitoka ampizangajanga mandra-pahatonga azy mpampianatra sekoly alady
ho mpitoritena kalamanjano. Kanefa na dia sarotra izany rehefa mazoto mivavaka tsara isika dia ho tanteran'Andriamanitra hatrany hatrany izany tahaka ny efa ataony eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Fa ny zavatra mahafaly an'Andriamanitra dia ny mahitanao eto aloha. Mijoro mibanga eto manompo an'Andriamanitra eto a, manao aleloia mafy eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Ny aleloia dia fampona an'Andriamanitra io a, fa aza eritreretina hoe ho amin'ny pastera io. Ny antongava eto a dia iteran'Andriamanitra amin'ny aleloia. Ka eo anatrehan'izany rehetra zany dia zao a, te aniraka ny fanahinao anatinao Andriamanitra mba hampahery anao, mba hampazoto anao, mba hampandroso anao, ka tsisy hemotra mihitsy eto na dia ray aza. Za manokana na dia tsisy fiangonana Jesosy mamonjy aza dia efa ato anatiko ny Jesosy mamonjy. Ary tsy rava mihitsy io a. Za dia tsy mila mandeha makary zany na makary fa ato am-poko Jesosy mamonjy. Ato am-poko ny fampianarana, ato am-poko ny fitsipika rehetra, ny hira fiderana rehetra, ny tokony atao rehetra, ny fanamasina. Haleloia. Ka engane mba ho toy izany koa ianao. Ka na inona zavatra mitranga dia zao a, Jesosy mamonjy tsy rava intsony mandrakizay. Ary na dia maty aza aho, maty isika dia miaraka amintsika makany an-danitra, Jesosy mamonjy. Raha marina izany dia nao aleloia isika. Ka zao a, te aniraka ny fanahiny ao aminao Andriamanitra. Io fanan'Andriamanitra io dia mpahary io. Voalazan'ny Genesis toko voalohany, andininy voalohany, faharoa. Dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Tany am-piandohan'Andriamanitra ny lanitra tany, ny tany sady foana, ary ny lalina, ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary hoy Andriamanitra misy. Dia nisy zany rehetra zany, ary dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tsy Andriamanitra irery fa tao Jesosy, tao ny fanamasina. Zany ny tenenan'ny Salamo 4:30, maniraka ny fanahinao ianao dia ary ireo. Haleloia. Na dia ohatra aza ka tsy eo Jesosy, tsy eo Andriamanitra, fa izy maniraka ny fanahiny, dia zao a, ny fanamasin'Andriamanitra pariny tsy misy. Ary zay zavatra tsy misy amin'ny fiainanao dia ho arian'Andriamanitra izany raha mety aminao. Hoy Andriamanitra hoe andeha isika hanamboatra olona mitovy endrika amintsika. Tao ny fanamasina tamin'io, isan'ny nahary teo ny fanamasina. Ary dia ny fanamasina rehefa namola volavovy tany izy, dia ny fofon'Andriamanitra fofonaina. Ary dia io ilay fanamasina io velona, tonga fanamananaina. Ary dia niteraka dia tonga hatramintsika izao a, dia mbola misy tsika mandrak'androany a. Ary raha mety ianao a, dia mbola isy mandrakizay any amin'ny fiadanana mandrakizay ianao. Nisy olona anankiray ao izay tsisy maso. Voalazan'ny Jaona 5:, andininy fahaenina, Jaona 5:, manontolo. Eny hatramin'izay naterahany dia efa jamba izy. Raha mifandinihana zany tsisy maso mihitsy io. Ary dia izy ny mpianatra hoe io lehilahy io venona notasan'ny ray aman-dreniny. Jesosy namaly hoe fa ny mba ampisehoana voninahitra. Za dia tsy maintsy miasa. Nanao feta izy. Ary nasiany rora nivoaka avy tany ambavany, tandindy ny fanamasina hita maso. Dia ny volavolaina nataony teo amin'ny masony. Zany hoe raha ho dinihana zany a dia nahary maso vaovao tao amin'ilay toerana izay misy maso nefa tsisy maso izy a. Ary dia niteny izy hoe mandehana amin'ny sasany amin'ny fariny Siloama. Rehefa nakatoavina izany a, dia nisy maso tanteraka izy a, nahiratra soma tsara izy a. Ry zanak'Andriamanitra
salamo 430 mananiraka ny fanahinao ianao dia ary izy. Aleloia. Ianao ve mba afaka anao aleloia amin'izao ankehitriny izao? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny Ezekiel 7:30 nisy tolamaina be teo, tsisy nofo, tsisy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mpanompony mamani mba hisy fofinaina ireo, dia nakatohan'izany ny mpanompon'Andriamanitra naminany izy naminany, ary nisy fofinaina namangy an'ireo taolana ireo, ary ny zavatra nafinaritra dia naniry nofotra, naniry hozatra, ary dia nisy hoditra fa mbola natory fotsiny teo, fa rehefa naminany ihany dia nisy fofinaina ihany koa, dia velona somatsara ireo olona ireo, na dia maza izy teo aloha, tsisy nofotra izy teo aloha. Ny fanan'Andriamanitra dia nahary nofotra teo aminy, nahary hozatra teo aminy, nampisy fofinaina teo aminy, ary dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nitsangana izy ka dia tonga miaramila be dia be tahaka antsika eto androany izao. Ary ny zavatra rehetra tampy eo amin'ny fiainanao anio Jesosy ka hitsangana ianao dia tonga miaramila be dia be, ary miaramila be dia be eto Jesosy androany. Omeny Jesosy finoana ianao, ny fanan'Andriamanitra dia ary hery vaovao ao anatinao, finoana vaovao ao anatinao. Mety tsy ao anatin'ny famasinana angamba ianao, fa ny fanan'Andriamanitra dia hampisy famasinana eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainanao. Mety tsy manam-pasahiana angamba ianao, fa ny fanan'Andriamanitra hametraka izay zavatra rehetra banga eo amin'ny fiainanao. Dia toritena karamanjany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, dia tonga mpitory filazantsara ianao, mpamoaka devoly ianao, mpandry ny asan'Andriamanitra ianao. Aleo alomba anao aleluia mafitsika amin'izao ankehitriny izao. Ry zanak'Andriamanitra, te haniraka ny fanahiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Inona ny zavatra tsy misy eo aminao? Ozy angamba ny dokotera hoe tena fa lany ene titsinao ty, efa tena fa lany. Misy trobaka efa lehibe, efa 2 cm izy ty. Zao fotsiny ihany aniraka ny fanahiny eo aminao Andriamanitra, dia ho fenona tanteraka ny banga ao amin'ny aretiny eo amin'ny tenanao. Ny avokaavokanao dia tena fa simba mihitsy fa izao aniraka ny fanahiny Andriamanitra, ary ny tsy fenao amin'ny avokavokanao ny fanahin'Andriamanitra, dia ho sitrana anao androany zao dia anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Jesosy. Aleo mba anao aleloia tsika voninahitr'Andriamanitra, ary ny tsy ampy ao amin'ny vatanao ao Jesosy. Tsy ampy an'izao izy ty, fa mila tsindrona ohatr'izao isanandro. Raisy ny fanan'Andriamanitra, fa ny fanan'Andriamanitra ameno ny banga rehetra eo amin'ny fiainanao. Ianao ve mba afaka anao aleloia amin'izay ankehitriny izao? Ka dia aoka tanjaka sy ahery ianao androany. Inona mibanga eo amin'ny fiainanao? Tsy manana asa ve ianao? Tadiavo ny fanan'Andriamanitra androany. Fa izany fanan'Andriamanitra izany dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy afaka mampisy ny tsy misy eo amin'ny fiainanao ny fanahin'Andriamanitra, ka raha tsy manana asa ianao dia aorina anao Andriamanitra. Aleo mba ataontsika aleloia izany zanak'Andriamanitra ô. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 4:7 any. Dia izao mivoalaza ny tenin'Andriamanitra 9:20, ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra ngataitsika na iverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato anatintsika. Rehefa miasa ao anatinao ny herin'Andriamanitra
dia io herin'Andriamanitra io mahay manao mihoatra lavitra noho izay eritreretinao noho izay tsainotsainonao manao mihoatra lavitra noho izany fanan'Andriamanitra. Nisy ankizy kely nanontaniana hoe inona mba asa ataonao rehefa lehibe, dia tomobile moa no tena tiany, dia ozy izy hoe eto chauffeur ny anahany ataoko rehefa lehibe. Dia zao fotsiny ihany mety zany angamba ny fanirianao fa Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra ny fanamasina rehefa iraman'Andriamanitra ao anatinao ao. Ka dia aza manda Andriamanitra aza mba irahana makaty zany fa maneke ianao androany, oka ingetaeta ianao androany, oka tena aniry ianao androany fa mary ny fanahin'ny Andriamanitra dia ary ireo. Aleloia. Ianao ve mba afaka anao aleloia amin'izao kehitriny sao? Ny tanora moa dia isan'ny tena miasa saina ao anatin'izao andro farany izao, ary amin'ny lafiny ray dia ohatrany hoe tena mampalahelo satria mafy ny ady, mafy ny fakapana, misy ady-piainana isam-bolana dia mety mitebitebiny amin'ny tsara-pianarana. Eo ihany koa ngamba ireo izay manatrika ady eo amin'ny tokantranony ray aman-dreny. Zao ry tanora, rehefa manifana eo aminao Andriamanitra dia mahary ny tsy misy eo Andriamanitra. Ataontsika aleloia mafy izany. Atenao amin'ny fiainanao. Petsaka ny tanora mana, inona re mba asa ataoko rehefa lehibe? Inona iza re mba ramoseko rehefa lehibe? Aza manay ianao fa Andriamanitra efa manomana. Aleloia ve zany? Iza re mba madamako ty rehefa lehibe? Aza manay ianao fa ataovy tsara amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa rehefa maniraka amin'ny fanahiny eo aminao Andriamanitra dia ary zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mba mitady ho an'ny tenanao zany. Ny tantara amin'ny fanambadiana dia Andriamanitra no nanao azy, fa le izy amin'ny andro faran'izao dia efa mitsimbadika amin'tsizy. Sasany dia manao petadrindrina hoe mitady aho lehilahy tahaka an'izao somary lavalava mahay miteny. Aza manao petadrindrina eny amin'ny rindrina ry havanao fa raisy ny fanamasina androany. Raha mety zany dia manao aleloia isika. Ka hitanao tsara amin'ny Baiboly, Andriamanitra no nitady mpanampy sahaza ho an'ny Adama. Genesis 2:20, airo Jehovah tamin'Andriamanitra, tsy tsara raha irery raha lela fa hanaovako mpanampy sahaza ho azy izy. Aza matahotra anao raha nabavy fa Andriamanitra efa manomana. Tsy ianao no miasa saina amin'izany, tsy ianao no mitebiteby amin'izany, tsy ianao no mitady an'izany. Fa raha tena mpivavaka marina ianao dia Andriamanitra mandamina an'izany, ny fanamasin'Andriamanitra mandamina an'izany. Aleo mba ataontsika aleloia izany ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nampandalovina teo ny ragidro, tsy mety ragidro. Nampandalovina teo ny omby, ngeza loatra ianao ry omby. Nampandalovina teo ny bitro, kely loatra ianao sady manahirana. Hitan'Andriamanitra fa tsisy atonina azy ireo dia napatoriany Adama, dia nangalana natao opération, nangalana ny taolana, dia namboatra olona anankiray izy, dia nampidiry ny taolay taolana, ary dia nasiany fofinaina izany dia velona, ary dia nibatain'Andriamanitra dia napetrany teo akaiky ny Adama le izy mbola natory. Endreny hafaliany Adama nahita olona anankiray natory teo akaikiny teo, ary dia nanao aleloia mafy izy. Aleo mba hanao aleloia tsika e. Any an-danitra ne fiteny aleloia. Any an-danitra tsy miteny hoe voninahitra ao an'Andriamanitra. Azo antoka fa nanao aleloia Adama. Tena mitovy amiko tsara mihitsy izy teny. Teny tsotra n'le ragidro sy le omby nandalo teo.
tena mahay zavatra mihitsy Andriamanitra dia aleloia dia raina ny tompo dia raina Andriamanitra tena sahaza ho azy. Izy matanjaka raha matoa malemilemy, izy fohy volo raha matoa lava volo, izy somary tsy dia mahafinaritra raha matoa mahafinaritra, tena sahaza ho azy. Zanak'Andriamanitra matokisa ny fanahiny Jehova tompony maro ianao. Mampalahelo ny fanaon'olona amin'izao andro zao. Mbola voahenina amby 10 taona le ankizy vavy dia fa misy mpanao réservation. Raha tsy taxi brosy izy tiako. Ho an'ny manakarako mba mitsinainy amandeha. Dia andianana amin'ny ray aman-dreny le zazalahy. Tsy mitondra na izy na izy. Ahoana frère, zanakao hoe ohatra mba tena azokazoko hoe. Raha tsy loka izy ty kazokazonao. Dia etiko le ray aman-dreny fa manaiky. Nefa dia frère Jesosy mamonjy. Raha mba mety dia za io aloha mbola mianatra, mbola voa première année za io. Ka mitaoko mampalahelo zany zavatra zany. Lasa miay ny tenany, mitady ho an'ny tenany. Tsy matoky an'Andriamanitra ve? Ry tanora matokisa ny Jehova Andriamanitra ao ianao. Ny fianarana ny ataovy tsara dia mifanompoana an'Andriamanitra ny ataovy tsara, fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia avelao hamangy anao androany, dia hanomana ho avy mamiratra ho anao ny fanahy masin'Andriamanitra. Aza mba ataonao taxi brosy ny zanak'olona. Dia matoky le zanak'olona. Ny fitiavana moa efa mifo. Kanefa ianao ty mbola tsisy karama. Ny fitiavana efa mifo, ianao mbola mianatra. Ny stylo-nao aza mbola vidiny. Vidiny ray aman-dreny. Trobaka ny kapanao fa dia mbola raha mihitsy ny aloha ny angataka kapa amin'ny dada sy ny eny. Tohizana amin'ny fil de fer aloha. Le fitiavan'le vehivavy ery efa mifo. Ianao tsy hita farany mako ataony amin'ny olo-kafa le izy. Izy miaraka amin'ny olo-kafa any, ianao miandreo, ianao eo ianao. Ny baibolina miteny hoe aza manaitra mampifo ny fitiavana. I fitiavana io rehefa mifo io taka ny afo. Mandoro tanety io. Mampalasa dala io. Indraindray ne misy olona lasa dala tsy tratrany hoe ny ambala velona fa le fitiavana mahery mihitsy ny mampalasa dala azy e. Ka ianao ihany tsy namoa azy. Matokisa an'Andriamanitra rery havanao. Ny Andriamanitra izay nanambatra amin'ny frère Daoda amin'ny vady dia mahay mandamina amin'ny fiainanao tanora zazalahy, mahay mandamina amin'ny fiainanao tanora zazavavy. Aleo mba nao aleloha tsika amin'izao ankehitriny izao. Misy lainga ao amin'ny tokantrano. Misy lainga. Tena endry tsara ianao tany, tena endry ahy e. Nefa efa naditra be izy tany tonga amin'ny mariazy. Anontany mpanompon'Andriamanitra amin'izay, ianao endry be ianao, nefa izy tany efa naditra be. Lainga. Tokantrano aorina amin'ny lainga. Zaza azo tamin'ny lainga. Hanao ny hafaran'izany tokantrano zany. Mpanompon'Andriamanitra mametra tanana hoe ay reto ne ka masina be reto. Inona masina be eo fa fanamasiny. Efa tsy hoe namasiny devolo moa zany fa devolo moa ve anamasina fa efa nametrahany devolo tanana tany amin'ny sambra. Mampalahelo. Lasa simba lay Jesosy mamonjy. Tsy zarizary lay tokantrano. Satria tokantrano naorina tamin'ny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. So ihany ianao ry tanora fa mbola tsy ao anatin'izany raha mety ianao dia izao aniraka ny fanany aminao Andriamanitra. Dia andamina amin'ny fiainanao izy. Tsy fampianarana eto amin'i Jesosy mamonjy mihitsy ny miarakaraka zany. Aleo mba miarakaraka. Mba mifampitesta kely. Tsy bateriany io ka testeny. Sy tômôbily avy namboarina io ka hoe atao ese. Ranabavy eo,
aza manaiky ataon'olona ese zany ianao, matokisa amin'ny fanahy masina, maniraka ny Andriamanitra dia aro anao ny zavatra rehetra zao. Ataova aleloha zany na dia tsy mety aminao azy. Ka dia aoka herintsika zanak'Andriamanitra, mbola velona sy mahery ny fanahy masina. Ny tantara amin'ny Baiboly dia Andriamanitra no mandamina an'izany, mila mivavaka ianao. Satria hoe hanao batisa ianao dia nefa misy olona miaraka aminao any. Sanatria ve dia hoe batisa kamehana? Azo atao batisa kamehana zany fa aoka mba tena batisa noho ny fitiavana an' Jesosy. Alleluia. Alo sery aloha ndiany aloha anao manao batisa fa za ndray amhery-taona. Tsy mifampiantsoantso kely aloha tsika aloha ato anatin'ny mandra-pavitan'io Pentecoste mifankahita. Pasteur azonao andengana. Fa ny fanahy masina tsy azo andengana. Tsy azo anaovana lainga amin'ny fanahy masina. Raha misy ao anatin'izany dia zao mibebay anao. Zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo. Azan'ny apôstôly 3:9 mibebay anareo, amonoana amin'ny fahotanareo, ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatehan'ny fanahy masina. Amelombelona anao ane ny fanahy masina ry zanak'Andriamanitra. Aleo amerina anao aleloha itsika amin'izao ankehitriny izao. Matokisa amin'ny fanahy masina. Misy ny sasany dia manao fitafiana tsy montina mba isitomana vady azo amin'ny fitafiana tsy montina zany ane ka hoe ino zany nanaitra anazy, nataonao tataka be atra ity ny ziponao dia mandrapatonga ary ambany ery, mba mety fa efa ho tatahako ndray maasa ianao o karin'Andriamanitra ianao. Jesosy mamonjy fiangonana miavaka, fiangonana masina, ary izay mahatonga an'Andriamanitra miasa ato, ary Andriamanitra dia mbola te hiasa ato, fa zao fotsiny ihany raiso ny fanan'Andriamanitra androany. Mety tsy ao anatin'ny famasinana angamby ianao, fa rehefa mahary, rehefa roy tonga eo aminao, maniraka fanahy masina eo aminao Andriamanitra, iova ny fiainanao, ho tonga masina be ianao, ho tonga mahony tena ianao, ho tahin'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra. Ka dia aoka ianao tena hivavaka tsara mihitsy amin'izao andro androany izao. Fa ny fanahy masina zany dia fanahy masina tena mahay mandamina, mahay mahary zavatra anankiray izay tsisy eo amin'ny fiainanao. Ka ianao ry tanora zazalahy dia mivavaha. Ianao mbola mianatra ve dia efa mitapitaka vehivavy, fianaranao mbola 5 taona. Fitapitanao zany olona io, tonga marary fo io olona io, mifoha ny fitiavana. Ianao ty mbola mianatra. Tsy fomba tato amin'i Jesosy mamonjy zany. Misy olona trainainy marobe ato azotsika anontaniana. Fa ny antsika dia zao mivavaka, atao tsara amin'ny fianarana, atao tsara amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Rehefa mivavaka tsara ohatra amin'ny frera Daody ianao, ny fanan'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra. Rehefa mivavaka tsara ohatra ny sera Daody ianao, fanahy masin'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra. Alleluia. Ka mba tsy hanenina ianao dia noho izany toriteny izany, aza tositosika ny fanan'Andriamanitra, mandondona ambaravara amin'ny fonao ny fanan'Andriamanitra. Te andamina amin'ny fiainanao, te ahary ho avy mamiratra ho anao. Mba tianao ve amiratra ny ho avinao zanak'Andriamanitra? Raisy izany fanan'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra iranao eo aminao izany. Alleluia. Ka dia aoka ianao tena nihetritena amin'ity androandroany ity. Izany tokantrano izany dia zavatra masina izany, zavatra azo hidirana izany, fa tsy azo hiverenana. Sao dia ianao mieritreritra hoe ariko foana rehefa tsy mandeha amin'ny laonina.
Tsy azo atao zany misarabady zany. Tsy azo atao zany. Ny lehilahy anankiray izay fananambady vehivavy anankiray dia tsy mahazo misaraka intsony. Ary hitanao tsara amin'ny mariazy eto amin'i Jesosy mamonjy dia tsisy miteny eo hoe dia tiako anao dia tsisy ampisaraka antsika sy anao afa-tsy ny fijangajangana irery ihany. Tsisy manao an'izay eo marina fa misy tokoa tenin'Andriamanitra Matteo 7:20 any milaza amin'ny andininy 7. Nanantona azy ny fariseo, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra hampangany azy. Ary izy namalaka anao taminy hoe tsy mbola novakinareo va ny teny finamboatra azy tamin'ny voalohany nanao azy ho lahy sy vavy. Ary noho izany ny reny sy ny reny nikambana amin'ny vadiny, nofo iray ihany izy roa, ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra ka tsy ho ampisarahan'olona. Halleloja. Nahoana Mosesy no manome taratasy fisaoram-bady noho ny amafisany fonareo. Mafy fo ianareo, mafy atoka ianareo. Nazovy misaotra ny vadiny afa-tsy ny fahavetavetana ihany, mapakatra afo mijangajanga, ary izay mapakatra amin'ny voasaotra mijangajanga. Mety misy angamba ny sasany mialokaloka aminy hoe haka le vadiko ane nijangajanga. Ary rehefa tsy zakanao ary ny fijangajangana dia vilao izy andefa ianao mipetraka rery ohatran'ny mopere. Mazava zany eo anatin'ny Baiboly, mazava ny tenin'Andriamanitra. Mety ny vadinao ka zany vonoiny ary fa tsy zao izy fa ianao irery. Afaka misolo afo. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Romanina, tsy mahazo Romanina 7 andininy 7. Dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 7 andininy 7. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olo-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Mandefera foana aminy dia avela ao izy dia to mambavaka fa rehefa mirotsaka amin'io fanamasina miova io amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sasany moa dia mivavaka ataovy maty. Tsy isy Andriamanitra mihaino an'izany, tsy maty zany io e. Vo maika izy io e la velona. Fa ianao dia zao raiso ny herin'Andriamanitra androany. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary ireo. Tena zavatra sarobidy zany fanambadiana izany. Zany nahatonga ny apôstôly ny teny mihitsy hoe aleo tsy manambady raha izany. Ka eo anatrehan'izany ny zanak'Andriamanitra tokana ihany ny vadin'olona. I Adama dia tokana ihany ny vady namen'Andriamanitra azy. Andriamanitra tsy niteny hoe alefasa aloha le anankiray ity fa ary anaty ala ry koa mbola misy anankiray raha ohatra ka tsy mety aminao io. Tokana ihany. Dikan'izany tanora zazalahy, tanora zazavavy, mila fanamasina ianao. Aleo mba hanao haleloha tsika amin'izao ankehitriny izao e. Kaoka tsika ry havana. Andinika tsara eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao, amin'ny herinao manokana izany zavatra izany. Izany no mahatonga an'Andriamanitra mba te haniraka ny fanahiny ao anatinao ao raha mety ianao. Ary raha mety ianao androany dia ho tanteran'Andriamanitra izany. Hoy ny Korintianina voalohany 7:1-2. Ary ny manambady dia didiko nefa tsy zafa ny tompo. Oka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy. Nefa raha misy efa niala dia oka hitoetra tsy manambady. Raha misy efa niala oka hitoetra tsy manambady.
na raha mahatsiarotsiara dia mody any amin'ny lahy na mody any amin'ny vavy. Ka ny lehilahy tsy anarany ny vadiny. Rahalahy eo, na inona zava-misy io ny vady men'Andriamanitra anao ny zavatra tokony ataonao dia zao te aniraka amin'ny fanamasina ao aminao Andriamanitra. Rehefa raisinao zay amin'ny fanamasina izany ary fandripalemana mahafinaritra ao amin'ny tokantranonao zany na dia efa mikorotana aza itokantranonao io rehefa raisinao ny fanahirana Andriamanitra mbola milamin'io amin'ny anaran'i Jesosy. Mikorotana be ny tany sy ny lanitra arak'ilay vaky teny teo fa ny fanahin'i Jehovah nanomba teo nilamina ny zavatra rehetra, nilamina ny lanitra ny tokana teria, ny tany ny tokana teria, ny rano ny tokana teria, nisy volana, nisy kitana, nisy masoandro nisy olombelona. Tsara izany aveza izany ny fanan'Andriamanitra ry havana. Rehefa eo ny fanan'Andriamanitra mariny tsy misy eo amin'ny fiainanao mandamina amin'ny fiainanao ny fanahin'Andriamanitra. Aleo anao aleloha tsika amin'izao ankehitriny izao. Ka dia mahireza ry tanora, asa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy mamonjy. Avelao Andriamanitra hiasa eo aminao, avelao ny fanamasina hiasa eo aminao. Tsy mandisy fanantenana amin'ny fanamasina. Ny olombelona mety mandisy fanantenana, ny fambolena mety mandisy fanantenana, ny zavatra rehetra mandisy fanantenana, fa izany fanamasina izany tsy mandisy fanantenana anao, tsy homenatra mandrakizay. Ny olona rehetra manana ny fanahin'i Jehovah tompony maro. Ka dia aoka ianao handray izany zavatra tian'Andriamanitra ho alefa eo aminao izany, iranao eo aminao izany. Mety misy angamba zavatra ady mangotraka eo amin'ny fiainanao. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salama 4:7 maniraka ny fanahinao ianao ary izy manavao ny tarehiny tany ianao. Tsy vitany hoe mapariny tsy misy eo amin'ny fiainanao ny fanamasina fa izao afaka manavao anao ny fanamasina. Halleluja. Afaka manavao ny fifankatiavanareo mivady ny fanamasina. Afaka manavao anao ny fanamasina. Izany ny asa ny fanamasina izany. Nisa tokantrano dia zao ilaina rehefa isakariva manao fitoam-bavaka. Vory daholo mpianakavy, manao hira anankiray, vavaka aloha, manao hira anankiray. Misy anankiray eo mitarikira sady mitory-teny dia mifandimindimby ny ankizy. Ary dia asiana vavaka izany, apetraka eo an-tanan'ny tompo ny alina, manangana alitara ao amin'ny tokantrano. Izany ny Jesosy mamonjy izany. Ary dia hitanao fa hiasa mahery ao amin'ny fanamasina. Ny asan'ny devoly dia tsy hanam-pahefana amin'ny tokantranonao, ary anao fanavaozana mahagaga ao Andriamanitra. Ka dia izay tsy mbola manao an'izany dia mesa, fa ny fanamasina dia manavao. Mety misy mpivady mifanitsakitsaka. Rehefa ao aminao, ao amin'ny tokantrano ny fanamasina, rava io mifanitsakitsaka io. Indraindray ny sasana any am-piasana any le lehilahy miaraka amin'ny mpiara-miasa any dia mifakazo be. Misy mission atao, miaraka manao mission ny lehilahy sy vehivavy. Io fa any automobile dia mifanakaiky ny toerana. Dia io fa tonga mifakam-panahy. Resy mifakam-panahy tsy fidiny. Satria mafy ilay fifaneraserana. Mahery vaika ilay fifaneraserana. Fanamasina koa moa tsisy lao. Mifanitsakitsaka mivady. Ramatoa mitsena ny rangahy avy any am-piasana, avy nanao mission ny tournée. Nefa izy amin'io anefa mijangajanga izy amin'io tonga amin'ny tokantrano io. Vohitsaka ilay tokantrano, miala amin'ny fanamasina, korotana amin'ny fiainana, miditra ny folo, simba hatramin'ny ankizy, mampalahelo zavatra izany. Salamo 4:7 maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy manavao ny tarehiny tany ianao.
raha mangetahety ianao ka mba raisinao zany fanahy izay tian'Andriamanitra irana eo aminao zany, ka raha raisinao dia izao hitondra fandaminana avany eo amin'ny tokantranonao zany ry havana. Ratsy nefa fa olona mijangajanga zany, vehivavy, misy ne vehivavy mijangajanga any amin'ny mpiara-miasa any izy, mafy le fe mitakosokosona, lavo mifakam-panahy. Ilay lehilahy tsy manam-poninina tonga ato an-trano, tonga neny a. Mampalahelo zany, vohozina ilay tokantrano. Ary raha misy olona manao an'izany dia izao mafy ny fitsaran'Andriamanitra izany zavatra izany. Ary tsy alamaina mihitsy izany olona izany. Ka raha sanatria misy takan'izany ato androany izao, tolotsaina torina ianao androany izao, mibebay ianao, hovonoina ny fahotanao, ary ianao dia andray famelombelomana avy amin'ny fanahy masina. Fa raha tsy mibebaka ianao dia tsy ho zakanao ny famalian'Andriamanitra amin'izany fahotana izany. Izany ny tena zavatra tsy tian'Andriamanitra indrindra izany fijangajangana fahavetavetana. Ny fahotana rehetra dia ety ivelany, fa izany fahotana izany dia miatra amin'ny tena, mandoto ny tena, mamitaka amin'ny vadiny fatan-drano, manimba ny tokantrano, mampiditra devoly amin'ny tokantrano, mampiditra devoly atao am-piangonana. Vahaolana dia izao, so ihany fa mbola velona itsika ry havana, dia aniraka ny fanahiny amintsika Andriamanitra. Raha raisinao izany fanahy masina izany, dia ny fanahy masina andamina ny zavatra rehetra, ka na dia efa mikorotana ambony ambany, alamin'ny fanahy masina izany zanak'Andriamanitra. Tsy vahaolana amin'ny fisaraha-panambadiana, tsy vahaolana izany, tsy vahaolana ny mifamono, tsy vahaolana ny mifampitapatapa. Ny vahaolana dia izao, mibebay ianao, raisy ilay fanahy iran'Andriamanitra aminao, rahoviny androany. I Joba tsy mba nanariny vadina, na dia nanao fahadisoana goavana aza amin'ny vadina. I Abrahama tsy mba nanariny vadina, na dia nanao fahadisoana goavana koa aza ny vadina. Takan'izany koa i Adamo, ny vadiny Abrahama ihany neny naniraka anazy hoe io vehivavy io dada. Fa ny fanan'Andriamanitra rehefa mibebaka ireo dia izao nandamina ny zavatra rehetra, mety mikorotana ve ny tokantranonao, maherezy ianao, raisy ny fanan'Andriamanitra manavao ny tarehiny tany. Ka dia ankehitriny ry havana, raha manaiky ianao dia amirapiratra ny hoavinao, amirapiratra ity Jesosy mamonjy ity. Ary mbola ho maro be ny olona hitanjozotra hibebaka nompon'Andriamanitra eto. Ny fafambaraka dia vadika voninahitra, ny ozina eo amin'ny tokantranontsika vadika fino taminao fanamasina, ary ny tsy misy eo amin'ny fiainanao fanamasina, anao ny fiainanao, andamina amin'ny fanamasina niasa tamin'ny andro taloha, mbola miasa ankehitriny izao. Aleluia. Fanamasina niasa tamin'ny maraina, mbola miasa androany hariva izao zanak'Andriamanitra. Ka eo anatrehan'izany dia andao hivavaka isika, andao tena hitady an'Andriamanitra isika androany ity. Mazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 4:3 maniraka ny fanahinao ianao dia hiary izy, manavao ny tarehiny tany ianao, te hanavao ny ara-panahinao Jesosy, te hanao fanavaozana mahagaga eo aminao Jesosy. Indrisy nefa raha tsy mety ianao, indrisy nefa raha tsy taitra ianao, ry havanao, raha izao tenin'Andriamanitra izao, raha mba izany ny zavatra tian'Andriamanitra atao aminao, aza tosika ao amin'ny fanan'Andriamanitra, aza lavinao ny fanan'Andriamanitra, mandondona ambaravara amin'ny fonao ny fanan'Andriamanitra,
te andamina amin'ny fiainanao, ry tanora zazalahy, ry tanora zazavavy, te andamina amin'ny fiainanao ny fanamasina, mandondona ambaravarany izao fahatanorana izao. Raha manaiky anao ka mibebaka ianao androany, dia isy famelombelomana magaga ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany. Dia tsy ho ambany ianao fa ho ambony ianao. Dia tsy avela amin'ny fanamasina ho afa-baraka izany ianao. Tsy avela amin'ny fanamasina ho menatra izany ianao. Tsisy ho menatra izay rehetra mino azy. Fa izao sokafo ny varavaran'ny fonao. Mampalahelo ny ry havana fa be dia be ny olona tsy manana amin'ny fanamasina. Be dia be ny tsy manana amin'ny fanamasina. Fanahy hafahafa ny fanahy ao anatiny. Fanahy ohatra mamangy azy, nefa fanahy ohatra mitarika azy amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Ohatra ny hoe fanahy mitarika azy amin'ny fahotana, mitarika azy amin'ny filalaovany ratsy. Miasa amin'ny fanahy mamitaka amin'izao andro farany izao. Ry havanao, sanatria ve hidinao amin'ny fanan'Andriamanitra ve ny fonao, fa ho sokafanao amin'ny fanahy mamitaka. Jesosy ny fanamasina mandondona amin'ny fonao. Fa raha tsy mety ianao, ny fanahy mamitaka kosa dia tsy mandondona zany, fa tonga dia miditsy, tonga dia mandrombaka. Ka raha mety ianao androany, dia ny mbola mandondona ambaravara amin'ny fonao amin'ny fanamasina, voay izy amin'ity andro androany ity. Raha latsanabavy eo, voay ny fanamasina. Tanora zazalahy, tanora zazavavy, voay ny fanamasina. Te hipetraka ao anatinao, te hiara-monina aminao, te andamina amin'ny fiainanao, te hanandratra anao, te hibatanao mandra-pahatonga any an-danitra. Izay mino an'izany te manao aleloia. Ka dia ataontsika aloha iray saina mba hangataka amin'ny fanamasinantsika androany. Iza mba vonina hivavaka amin'izao ankehitriny izao. Dia mba hovatsika kely mihitsy hoe mba tena mila mivavaka mafimafy kely tsika androany. Iza mivonanao an'izany amin'izao ankehitriny izao. Rehefa ny apôstôly niara mivavaka toy izao, nitaraina, tsy mivavaka moramora, fa nivavaka nitaraina. Mety nisy olona efa reraka ny fifadikanina tao, fa tsy nijery an'ilay farerahana, fa nitaraina. Mety reradreraka angambe ianao, mety ao anatiny tsy fahasalamana angambe ianao, fa izao miangavy ianao mba hitaraina amin'ity andro androany ity. Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny fa izay mitaraina amin'ny andro manalina. Omen'Andriamanitra rariny ianao androany. Hiala amin'ny fanahy mamitaka, hiala amin'ny fanahin'izao tontolo izao, hiala amin'ny fanahin'ny devoly, fanahy-panakorotana rehetra, fa ny fanahy masina hipetraka ao anatinao, onona ao anatinao, hiaraka aminao mandrakizay, manam-pahatonga anao any an-danitra. Aleloia. Fandaontsika iray saina hitaraina. Iza mba vonina hitaraina amin'ity takariva ity? Nareraka azy ianao dia ndeontsika hitaraina. Mety ao anatin'ny asa saina angambe ianao, akipizy ny masonao, asa mijery anisanisa mihitsy ianao. Jereo ny fanahy masina, te hamangy ianao, jereo Jesosy, te haniraka ny fanahiny eo aminao. Ny tokony ataonao, sokafo ny varavaran'ny fonao, oka hivavaka ianao. Aleloia. Vonina hieny vavaka anao Jesosy. Zay rehetra tena mitaraina mivavaka amin'ity androandroany ity dia izao, anindra ny tanany eo aminao Andriamanitra, amindra fo aminao Andriamanitra. Na dia mpanota azy ianao, dia androany ny andraisanao famelan-keloka, ka ho afaka tanteraka ianao ny ozona hivadika fitahina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahaferezana hivadika fiainana, iza manao tanteraka an'izany, fanahy masina. Aleloia. Ndao ataontsika ny hira fiderana anankiray ao amin'ny 5:50 ary aorian'izany dia samy tena hivavaka mazava ny tenin'Andriamanitra. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary ireo manavao ny tarehin'ny tany ianao, dia ary ny zavatra tsy ampy ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha misy zavatra banga ao amin'ny tenanao, ny tsy fahasalamanao, ho fenon'Andriamanitra izany androany. Misy zavatra banga veo amin'ny tokantranonao, ho fenon'Andriamanitra izany androany. Mety misy fanahina aminao, ny fanahy masina andamina an'izany. Aleloia. Hanao fanavozana eo aminao ny fanahy masina, fa ny tokony ataonao manana finoana, mivavah, mibeba ianao androany.
rasatsika saina, andaotsika iaiky fatsoana, andaotsika tsisy anamary tena mihitsy, andaotsika samy mibebaka, samy mibebaka sy mifona ho an'ny tenany, mifona mibeba ho amin'ny vadinao, ho an'ny zanakao, mibeba ho an'ny ankonanao, samy mitaraina amin'ity androandroany tia, fa aniraka ny fanahy masina eo aminao Jesosy. Alleluia. Iaraka hitsangantsika 5:5 ho ataotsika ary izanira fiderana izany aoriny izany dia hivavaka isika amin'ity ankehitriny ity 5:5 sy 500 ataotsika mifotsika manontolo izanira fiderana izany manandra-tanantsika rehetra. Halleluia. Fanahy masino, fanahy masino, fanahy masino, ikuya na mange kayetana ifa na ikisa ide na yana taniraka amin'ny fanamasinao anatin'ny fonao mandinika ny tsiraray avy Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Iza no amohan'ny faravara, iza mba mangetaheta ny ray izany fanan'Andriamanitra izany, samy fanahy mamitaka ihany ve ny tianao iavana malao mangetaheta Andriamanitra dia niraka ny fanahinao anatinao izy. Tanora zazalahy, tanora zazavavy, iandamina amin'ny fanahy ny fiainanao amin'ny fanamasina. Halleluia. Di sulalala fana nunifasua sami manandra-tanana sami mibebaka amin'izao ankehitriny izao oka tsisy olona namary tena entina dia raha aza sami miaiky fahadisoana mibeba ianareo dia ho vonoina amin'ny fahotanareo ary ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fanokafana amin'ny varavara amin'ny fonao dia amin'ny alala amin'ny fekekelo ka amin'ny alala amin'ny fibebahana samy mivavaka mafimafy samy mba mitaraina na dia reraka azy ianao dia oka hitaraina ianao